Alleloia. Dia tahiny tompo indray tsika rehetra amin'ny fifaliana indray ny orabanantsika tsirairay avy indray amin'izao fotoana izao ry havana malala tratra n'ity andro androany ity dia fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy. Dia ny fiadanana tompo hanapaka antsika tsirairay avy rehetrarehetra izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Dia miarabantsika izay rehetra tratrantso ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Raha androany no vao tonga eto dia aza mieritreritra ianao hoe vahiny fa atao ohatry ny efa mba olona efa mpaketo ianao aza mihafahafa miaraka aminay mandray anjara anaty commentaire miaraka amin'ny ankizy anaty fifalianao fa hifaly ao amin'i Jesosy indray isika androany iravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitsika anatin'izao fandarina izay rahanao fandarina andramaka izao fandarina izay henonao eo amin'ny adiny sasany mahery eo tatao izy efa mahery foana henontsika hira tenin'Andriamanitra ifampaherezantsika anatin'ny fampaherezana isan-karazany famelabelarana dia hivavaka ihany koa tsika heno hira tsy miala eto ianao raha tsy mahery amin'ity androany ity fa mahaleta hatramin'ny farany tsika sendrasendra ny ahatongavanao eto amin'ity fandarana ity fa misy raha ilanin'ny tompo anao. Dia tahiny tompo ihany koa tsika rehefa paketo anabavy Angela io niditra voalohany teto androany tahiny tompo manokana anabavy Angela io dia manarakaraka azy Marie-Jo dia zareo avy any Chine indray nisosoka larina androany ho tahiny tompo manokana anabavy Angela io dia ho tahin'Andriamanitra ianao sy ny ankohonanao dia mahereza hatrany. Tojo Mikael, Marie-Jo, Erika, ao ihany koa ry Berthe Sava, Razanatsotonia, Andoandry, Fambeazana Fitahiana, Erika Raka, dia tahiny tompo ihany koa ry Koda Leonie, Siri, Anabavilina, Artizanay, dia Razanatsotonia, Alleloia, dia ao ihany koa ry Berthe Sava, Rodine Marie, dia tahiny tompo isika tsirairay avy izay efa tafiditra amin'izao fotoana izao Verselina, Kadaka, Kotry Kamaradin'i Jesosy, Teriry Albenja, Tonga Soa, Itody Raonisoa, Fambeazana Fitahiana, Yama, Fity, Preta, Azasika Patitsy, Randria Mihaja Maya, Tonga Soa daholo Henriette Soa, dia ao ihany koa Faly Raheritovo, dia tahiny tompo Preta Marie sy Lantonirina, Razana Monika, Tonga Soa daholo Lantonirina sy Noely Fanto Vatsoraja, Felana Rakoto, ao ihany koa i Geneviève Andriamananjara, Andrina Suzelle, Mapionina, Nicolas Andrela, Tina Rakoto Arzaka, Tsiry Amboaramiel, Suzelle, Halleluia, dia Tonga Soa isika tsirairay avy, Tina Rakoto Arzaka, Koda Leonie. Faly, tena faly mahita anareo ary dia ny tsodranonay aminareo dia zao hoe hivimbina fahasoavana sy fitahiana ianareo raha miala avy mijery an'izao fandarana izao afaka miara-milomano avy miara-milomano anao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra anatin'izao fandarana izao dia atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina isika tsirairay avy. Dia tahiny tompo ary isika rehetra mami fintso tahiny tompo daholo dia milohan'ny zatritra aloha dia andaontsika apetrakantsika am-piatan'Andriamanitra izao fotoana izao. Andao apetrakantsika am-piatan'Andriamanitra mba tena ho feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa. Ka dia andao ampandrosoantsika ny nabavintsika Rolianisy avy any Allemagne, izy nivavaka ho an'ny fanombohana hitondra tenan'Andriamanitra kosa androany ranabavy Selina ary hivavaka ho an'ny firenena ranabavy Sandola avy any Koweït. Tahiny tompo ary isika rehetra, tahiny tompo ary ranabavy Rolia, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandaharana izao. Mbola hiara-vavaka ary isika amin'izao vavaka fiambenana androany alina izao. Ry Andriamanitra, rainay totoa, Jehovah tompony maro, ren'i Jesosy Kristy ianao. Tonga eto indray izahay tompo amin'ity vavaka fiambenana ity, hiaino sy hivavaka ary hiaino ny teniny izay felabelariny eto sy izay hoentiny mpanomponao eto androany. Koa ny fanahy masinao anie Jehovah nohengahiditra ao anatinay tsirairay avy izay manatrika an'izao fandaharana izao. Tsisy ho very aminay ny teny izay rehetra aloky ny vava ny mpanomponao eto anio.
ka samy hiditra ao am-ponay ary ilatsaka paka ao anatinay rehetra izany tenin'ny masinao izany Tompo. Omeonao hery ireo mpanomponao izay hitondra ny teninao eto androany, ary omeonao hery koa izay rehetra izay hiaino izany teny masinao izany. Izany teny masinao izany dia henonay foana Tompo isakariva toy izao. Ka engany izay rehetra Tompo mba tsy hisy ho very eo anatrehanao, fa samy ho ankatoy ny teninao ary samy ho tonga eo amin'ny rahoalanitra rehefa tonga Jesosy Kristy zanakao ilay tokana izay namenao anay hanavitra anay zanak'olombelona. Eny Jesosy io, mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao tokoa izahay, kanefa ianao tsy avy hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ka indro Jesosy sady misaotra sy mankalaza sy miteranao ary mibebaka eo anatrehanao izahay, no izay fahotana izay tsy fantatray ary vitanay tamin'iny andro iny, ka hoentinay mandohalika eto sy mifona eto anatrehanao izany. Fantatray fa mpamela heloka ianao, ary fantatray fa ianao ilay Jesosy Kristy izay tianay zanak'olombelona, ka nomboana teo amin'ny hazo fitaliana ho famonjenanay. Tompo, izay rehetra mbola hanatrika izao fotoanan'io izao, dia ianao ny tantana ny diany, ny fanahy masinao any ombany izy rehetra ireo, ka ho tonga eto Soamatsara indray, ihaino ny teny izay voalaza eto anio. Ka ny connexion-nay Tompo, enganie andro Soamatsara tsy ho tapatapaka, ny asan'ny devoly sy Satana dia tsy hanjaka eto amin'ity fandaharanay anio ity, fa ny asa ny fanahy masinao sy ny herinao lehibe Jehovah no hanjaka tanteraka eto. Ka izay rehetra mety dia anjaka an'izany fanahy masinao izany, dia omenao hery izahay, ka io ty fandaharanay ity. Fantatray Jesosy io, fefa kely sisa ny andro atongavanao, ka izahay mpanomponao, izahay mpanaradianao, dia enganie ka hijanona eo aminao foana, fa tsy hisy verin-dalana na hisy vilivily lalana, fa mba samy anatotosa izay rehetra voalazanao mandra-pahatonganao Jesosy io. Dia izany ny fandrinay ny hiaraka aminao Jesosy io. Ho tahio izay rehetra Jesosy io mba tsy hisy vily lalana, indrindra fa ny ankohonanay reto dia samy anaraka anao ary samy hidiran'ny fanahy masinao avokoa noho ny fitiavanao maheriny izany Jesosy. Ka dia tahio ty andronay androany ity, izany ny vavaka sandratray eto, satria fantatray fa mahery tokoa ianao, ary tianay ianao, ary mpiay ny vavaka ianao, ka izay rehetra ho ataonay eto voninahitry ny anaranao, satria ianao Jehovah ray, ianao Jesosy Tompo, ianao no tompoinay mandrakizay. Aleluia. Misaotra Tompo, irainay ny anaranao masina. Amen. Aleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra ary isaorantsika ny ranabavitsika Rolia izay nitondratsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay. Dia andao aloha tsika mialohan'ny zava-drehetra, dia andao aloha tsika hiditra amin'ny hira, ka ao anatin'ity hira ity dia maka baiboly ianao dia maka toerana tsara, fa aorianan'ity hira ity dia hiditra eto any anabavitsika Selina avy eto Frantsa, izy nitondratsika ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity. Koa dia tahiny Tompo mianao finaritra isika tsirairay avy. Halleluia. Amen. Miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra miasa, tsy Andriamanitra mipetraka fotsiny, fa tena Andriamanitra miasa no tompontsika eto amin'ity fandaharantsika ity. Tahiny Tompo daholo ary tsika rehetra mianao finaritra dia nitoro-tentsika aorianan'izany. Fa miarahaba aloha ny izavy mbola tsy narabaiko teo ry Tsiry Amboaramiel, Joséphine, androany avy nitan'izay anaran'izay Rasoa Milanto, Rasoa tombokany ambony misy fa maromaro ny mbola tsy voarabako teto. Sandola, Verselina, Esni Jamila, Vero Rasoa, Rasoa Elena Nathalie, Rodine Marie,
i Thierry Albin, Erika Niaina Maheno Tonga Soa, da ao ihany koa i Joséphine Rasoa Amlanto, de ny Verselina Nambintso Geneviève, Kadaka mifanarabaiko teo, Preta mifanarabaiko teo, dia i Tsiry Amboaramiel, de Lovely, alléluia, Suzelle, Justine Lova, fahombiazana fita efanarabaiko, Roly, Floélie Fanto, efanarabaiko kama ny akoatran'izay a, de tahiny tompo a, isika rehetrarehetra, ndao ary ieno hirarintsika, de velinetsika rehefa eo a, to ditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tahiny Jesosy. Alléluia. Banana, Sinu Banana.
Naufalkito ba? Alléluia. Soratsika an'Andriamanitra zany izy zany a de mahatoky ianao a. Alléluia. Mahatoky fa Andriamanitra miasa, Andriamanitra miasa no Andriamanitra izay tompontsika isan'andro isan'andro eto a de mahatoky sy mino aho fa anaperanao zay hira zay a izay hira mbola tsy nenointsika teto izy io fa androany vao nenointsika de mino aho fa nampahery a atsika rehetra rehetra. Ahitra ohatrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika izay rahantsika amin'ny anabavintsika Selina, alléluia, vers Selina de matoky aho fa ifampahery isika amin'ity androany ity. Mila dirantsika amin'ny ten'Andriamanitra de fanentanana kely amin'ny zomatsika de ankalaza ny fahatelo taona ny fandarantsika ny tsy fandarana moa zany fa ny radio a Aky radio, alléluia. De araka eto daholo tsika manomboka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny misasak'alina etsika mbavaka ny ho fatanteran'izany fotoana zany, etsika mbavaka mba mbola hoeto daholo tsika amin'izany fotoana zany a ifankahita soamatsara zay ny faniritsika. Zava-dehibe io ary tiantsika mba hoe ankalazaina satria fahasoavan'Andriamanitra ngezabe a no ataontsika ao anatiny no ndraisitsika natokan'izany hoe fahatelo taona zany raha zany hoe fahatelo taona zany ka de ankalazaintsika amin'ny fomba tsotsotra ihany izy io, tsotsotra satria eto ihany tsika niaraka tsy de misy n'inona eto fa de hoe iarahantsika mifaly io fotsiny fa tongava fa ifampaheritsika. Izara roa mazava tsara ny fotoana amin'io a, misy foana aloha le fotoana ohatran'izao ataontsika zao de efa misy ny fankalazana ny zavatra finaritra izay ho ataontsika. Misy zavatra ngezabe koa, zavatra ngezabe mihitsy a, afatra ngezabe mihitsy a mba tiako ampitaina amintsika rehetrarehetra zay mpanaraka ny fandarana andramaka izao amin'izao fotoana izao. Rehefa vita ny toro-tenen'i Anbavy Selina de alohan'ny hanaovako famerimberana de misy annonce ngezabe tiako atao antsika rehetrarehetra fampahafantarana antsika zavatra misy de hian'ny toro-teny aloha tsika marita hatramin'ny farany a de avy eo tsika ifampahery a mifehy tara efa mamela beatra ny ten'Andriamanitra sady misy annonce ho ataoko, misy fampahalalam-baovao a izay ho ataoko ho amintsika rehetrarehetra eto a de andao ary tany tompo avy hatrany ary tsika raha Anbavy Selina hitondratsika anaty tenin'Andriamanitra meno finaritra ary a tany tompo raha Anbavy Selina anao a ny fitenenana. Tahin'ny tompo sika rehetra, tahin'ny tompo pastera. Dia faly indray ny tenako hizara ny tenin'Andriamanitra ho amintsika rehetra anio zava-manala. Avy hatrany dia tomboka antsika ny toro-teny amin'ny anaran'i Jesosy. Noabolana toko 19, andiny 170 sy 170. Oabolana toko 19, andiny 170 sy 170. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako izay tia ahy, ary izay fatra-pitady ahy dia hita ahy. Ato amiko ny arena sy ny voninahitra, eny ny arena mateza sy ny fahamarinana. Amen. Teto Andriamanitra dia ny lohabava Andriamanitra nilaza tamintsika hoe izay tia ahy ozy izy dia tiako ihany koa. Ary izay fatra-pitady ahy dia hita ahy. Dia tiantsika Andriamanitra ry havana satria tsy nanafina izany teny izany ho antsika izy fa nomeny antsika izany teny izany ahafahantsika hikatsaka hitady ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tsara Jehova ry namana, tsara ry Jehova ry havana mankatoava ny teniny fa ao aminy no ahitana ny arena sy voninahitra mateza indrindra ary ny fahamarinana. Tsy mora nefa manatanteraka izany ry havana ary nefa mora ihany koa raha manana fahendrena isika. Ny soramandry eto dia mivaky toy izao.
ny fiantsoan'ny fahendrena sy ny fahatsarana. Ary ny andininy fahaefatra dia milaza tahaka izao: ianareo no antsoiko ireo olona, ary ny feoko amin'ny zanak'olombelona. Ka izany feon'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona izany ry havana dia feo feno fahendrena, feo feno fitiavana n'Andriamanitra, ary tokony iraikitra ao am-pontsika izany hoe fahendrena sy fitiavana n'Andriamanitra izany, ahafahantsika hahazo fahalalana avy amin'Andriamanitra, na dia hoe kely saina aza isika, fa omen'Andriamanitra antsika maimaim-poana izany fahalalana izany raha manana fahendrena tanteraka isika ao anatintsika. Fa harena mateza ry havana ny fanomezana ny voninahitran'Andriamanitra, ny fananantsika fahendrena mankatoy ny teniny sy ny didiny, ary azahoantsika izany hoe fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra izany no atao hoe fitadiavana ny fatrapitady, ny olona fatrapitady izany an'Andriamanitra izany. Izany hoe isika dia olona tokony ankatoy ny didin'Andriamanitra, ary miezaka hanatanteraka ny sitrapony, hanompo azy, ary hikatsaka hoe aiza no ahitako azy. Hoy izy hoe sambatra izay olona mino ahy ka miharitory andrakariva eo ambaravarako, ary miandry eo amin'ny tolam-boravarako. Fa izay mahita ahy dia hita ny fiainana sady ahazo sitraka amin'ny Jehovah. Zany tenin'Andriamanitra daholo zany ry havana tokony ankatoavintsika. Aiza mandiso ny sitrapon'Andriamanitra fa mampidi-doza ao anatin'ny fanahintsika ny fanoherantsika ny didin'Andriamanitra. Ny fahendrena tokoa ry havana no nanorenan'Andriamanitra antsika, ary ny fahalalana no nanorenany ny lanitra. Fa ny sitrak'Andriamanitra dia ny fahendrena sy ny fisainana mazava, ka raiketo ao am-ponao ny fitiavana n'Andriamanitra sy fahendrena, ary ho tonga ao aminao ny fahalalana izay avy amin'Andriamanitra, ka mateza mandrakizay, ary harena izany ary feno fahamarinana ao aminao raha manana izany fahendrena avy amin'Andriamanitra izany ianao. Aiza mikambana amin'ireny ratsy ireny fandrao ireny ratsy ireny dia androba ny fahendrenao, ka ho very ianao ry havana. Ary izany hoe atao olona endry izany koa dia milaza ny marina, tsy misy olakolaka, tsy misy fitapitaka ao aminy. Ary satria manana fahendrena koa anao dia ho feno fifaliana mandrakarivana ao anatinao, tsy ho hisy tebotebo na inona. Indraindray anefa misy ny fanaratsiana ny ataon'ny mpiarabelona amintsika, nefa dia ento ampahendrena izany rehetra izany ry havana. Indrindra moa isika efa mpanompon'Andriamanitra indraindray dia tena miatrika ady amin'izany rehetra izany, satria olombelona tsy tonga lavitra tokoa isika rehetra tetỳ an-tany. Nefa dia raha tonga amin'izany fikatsahana n'Andriamanitra izany, fitadiavana n'Andriamanitra izany, dia tokony samy anana fahendrena avokoa, fa tsy animbazimba ny fanahin'Andriamanitra, ny fahalehibeazan'ny voninahitr'Andriamanitra isika.
ary hivalapatra ao anatintsika izany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fahendrena izany ary ny fahanginana dia ao anatin'ny fahendrena ry havana. Ankino amin'Andriamanitra izay rehetra mampalahelo anao sy izay rehetra mahory anao, fa ento amin'ny fahendrena izay rehetra momba anao. Dia ahita izany fahalalana avy amin'Andriamanitra izany ianao, na dia kely fanahy aza omen'Andriamanitra anao izany hoe fahalalana sy fitiavana amalian'Andriamanitra anao, dia ho hitanao fa hibaribary eo masoan'ny rehetra ny fitiavan'Andriamanitra anao ary avahany ianao raha manaraka ny sitrapony. Ho feno fifaliana ao anatinao, ho feno fiderana ao anatinao, araka ny toritenintsika omaly nataon'ny rahavavy Suzelle sy famelabelarana nataon'ny pastera Rado nomaly, dia marina tokoa fa ny fideranan'Andriamanitra ary ampanarahana fahendrena indrindra ahatongavan' izany fiderana izany. Tsy afaka hideran'Andriamanitra koa isika raha tsy manana fahendrena, fa Andriamanitra dia tsy olona ny fahadalana, fa Andriamanitra dia fanahy ny fahendrena. Andao anjakantsika ao anatintsika ny fahendrena ary ho tonga ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Andao enointsika izany tenin'Andriamanitra izany mba hahazoantsika fahalalana araky ny sitrapony. Aniraka antsika hitandrina ny afatry ny ray izany toriteny izany ry havana. Aiza mahafoy ny lalan'i Jehovah isika, fa sambatra izay olona ahita ny fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana ary ao anatin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny fanamasinantsika tena, ny fitondran-tenantsika, ny famolavolantsika ny didin'Andriamanitra, dia ahasambatra antsika izany. Dia izany tokoa no entiko hamaranana ny toriteny ry havana. Foy nefa dia mino fa nisy horaisinareo izany teny izany. Dia mankasitraka antsika rehetra ary misaotra sy mideran'Andriamanitra isika fa nahavita anatra foy kely izany nefa dia ataontsika sakafom-panahy ho antsika rehetra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ny avy amin'i Jesosy no iainantsika mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka ny ranabavitsika Selina tao anatin'izany toriteny izay netiny teto izany. Andriamanitra ny hamaly fitianao, Andriamanitra ny hitany fiainanao tombozitra mitombo fahasoavana, dia ampiasain'Andriamanitra foana nenao na roviana na roviana. Tiako izay ty azy efa trapitady dia hita ny ten'Andriamanitra ary ato amiko ny harena sy ny voninahitra, eny ny harena mateza sy ny fahamarinana. Alleluia. Mankasitraka fa dia voaray ny hafatra. Mino fa nampahery olona rehetrarehetra izany ranabavy dia misaotra nareo koa mankasitraka azy, satria nareo mankasitraka azy io dia mampahery azy mba handroso bebe kokoa indray, mbola hanao ny tsaratsara kokoa indray isan'andro amin'ny fotoana manaraka anjarany eto indray dia ezaka izy hony mbola hanao ny tsaratsara kokoa hatrany. Dia misaotra nareo, mankasitraka indrindra. Andriamanitra koa ny hitahanareo tsirairay avy. Alleluia. Zao ry havana malala,
ity zavatra ity sy maintsy tenenay anareo izy ity. Mino a fa betsaka aminareo nefa mahafantatra, mety efa misy aminareo mahafantatra ny zavatra izay mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'izao fotoana izao. Ary izahay a dia efa ela ny teny taminareo a, efa ela mihitsy izay no nanomboka ny teny taminareo ny mety zavatra hitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy ho ela. Izy ity a dia tokony nitranga tany amin'ny tamin'ny volana May tany, ary efa nika nisy dingana lehibe ihany koa efa nataon-dry zareo a azafady izy moa le zareo tiana tenenina dia tsy iza fa ry zareo a izay te hifeha an'ity zao tontolo zao ty, dia ny mpanohatra an'Andriamanitra mazava ho azy. Dia tsy hainay tsy tenenareo manao hoe tatoato moa zay fa tsy dia mipiblie zavatra ohatrohatr'izany intsony. Izy io dia mifandray amin'ny zavatra rehetrarehetra, mifandray amin'ny resaka vaksiny, mifandray amin'ny resaka passe sanitaire, mifandray amin'ny resaka ara-panandry indrindra, ny amin'ny fiavian'i Jesosy, ny amin'ny fanenjehana, ny amin'ny fifehezan'ny losiferan'ity zao tontolo zao ty sy ny fifehezan'ny olona. Ka izao efa ela be zay ny teny taminareo fa possible tsy ho ela isy fotoana to dia tapaka daholo ny fifandraisantsika rehetrarehetra eto. Tedinareo zay tenanareo an'izany foana, efa hatramin'ny herintaona zay tenanareo an'izany foana. Vao nanomboka ny nisy ny ilay arety mandringana dia nanomboka nanapatra anareo foana izay mivady irery. Tsy dia mahita olona matetika nareo angamba nanapatra momba an'izany. Ary raha ny teny taminareo zay a hatramin'izay ny amin'ny tsy tokony hanaovana antsika io fanefitra io a dia mifandray amin'izany daholo a dia zavatra iainantsika ity. Koa dia tsy haiko intsony na amin'ny alahelo lehibe na amin'ny fifaliana satria tadiova ny zavatra rehetra hitranga koa tsy maintsy saintsaintsika fa ao ambadiky ny zavatra mitranga ohatr'izany a dia tsika miandrandra zavatra anankiray ngeza be mihitsy, ary io ny ianasantsika ary tsy miandry afa-tsy io tsika dia ny fiavian'i Jesosy. Alleloia. Dia ny fangalanantsika. Alleloia. Koa dia izao ny lazainy anareo a, possible tsika tsy ho ela dia tsy afaka hifandray eto intsony tsika. Ary matoa zay miteny anareo an'izany, efa ela be tsy niteny an'izany zay, dia matoa zay miteny anareo an'izany a dia satria fantatray raha tsy mbola fantatrareo fa mino koa fa mety efa betsaka aminareo mahafantatra fa dia tsy ho ela hisy fahatapahana ty connexion an'ny olona rehetra maneran-tany ity. Hisy fahatapahana fao be ary hisy fandrindrana ngeza be ho ataon-dry zareo izay lazaina amin'ny teny anglisy hoe great reset. Izany hoe izy io a dia verenany verina hatramin'ny voalohany daholo moa ny zavatra rehetra, ary eo ambadiky misy zavatra ho apetraka ry zareo amin'izay a. Dia ao anatin'izany aloha dia ny fivavahana indrindra fa ny fitoriana fahamarinana no voakitikitika voalohany indrindra, tsy ny mpanompo sampy, tsy ny sodomita, tsy ny fikambanana tahataka an'ireny tsy ny olona ampiseho sary mamofady, tsy ho reny no voakitikitika amin'izany, fa ny fivavahana indrindra dia ny fivavahana ohatrohatran'ny antsika izao. Koa dia tsy maintsy tenenay anareo zany satria possible isika ao anatin'ny fotoana fohy dia tapaka io, ary ny antsika tadidio fa isika reto no marefo fifandraisana indrindra. Io mahatonga an'ny teny an'izany, ny antsika eto dia connexion io anantsika. Tsika tsisy hoe ho any am-piangonana misy aminy aminareo efa mety any trano mankaty aminay nefa tadidio tsara fa na ny ankaty aminay ary mety tsy ho vitanareo ao aoriana kely eo. Rehefa tapaka ny connexion, tsisy mandeha intsony ireny Waze, ireny GPS anareo sy ny sisa ireny, io tsy eo mandrakizay fa mandritry ny fotoana vitsivitsy elaela. Ao ambadik'izay no misy zavatra ho apetraka ry zareo, zavatra tena source tena sura no hitenenanay aminareo, raha tsy izany zay dia tsy hitenenanareo an'izany.
tamin'ny 2020 tsika nisy taminareo no nytefateny an'izany zay hoe manaovy ianareo enregistre reny fandaratsika reny rehefa enregistrenareo reny am'izany fotoana zany tsisy connexion nareo fefa mba zavatra enregistre le izy de afaka mba mbola mijery fandarana nareo kolokoloany ara-panahy aza variana tadidio fa isika de miandry an' Jesosy tsika alleloia ny tenareo foana zay hoe tsika tsy matoritory fa betsaka ny mivavaka variana betsaka ny pastera variana amina zavatra hafa fa isika teto de niezaky sika nampitombo ny ara-panahintsika alleloia reny anatranatra afatrafatra rehetrrehetra zay nylazaina taminareo reny ry avako de tehirizo reny fa mahasoanareo reny raha azoko atao ny tenareo mitsy hoe aza atao zany hoe anano de zay tsara ny raiso ry havana niezaky tsika ny zarazavatra tsara teto ary fahamarinana afahantsika hiakaratsika ny an-danitra no nyzarena taminao teto raha tsy etsontsony hitavatava aminareo hiteny mafy ndraindray hiteny ampitiavana fa ndraindray entitra de tadidio ry havako ny fitiavana zay natolotra anareo teto tao anatin'izay taona vitsivitsy zay misy taminareo tam'izany nataotsika tanaty clé USB le izy reny fandarana rehetrrehetra reny mety misy toriteny 400, 300, 20 ao anatin' reny de nahaka tam'izany clé USB zany daholo nareo ary tsy fidiram-bolanay zany fa natao hiatrehana an'izao zavatra zao ny olana kely mety tsy de manam-potoana anaovana an'izay tsony angamba izay mivady fa maro taminareo nandray mety mbola manana apahany ohatrohatr'izany reo fandaratsika rehetrarehetra ohatr' zao misy 300, 20 tafiditra anaty clé USB de alefa anay poste taminareo reny zany rehefa tsisy connexion de atsatoka amin'ny ordinateur fotsiny reny na atsatoka amy de afaka mbola mihaino nareo de ny tiako tenena de zao mianatranatra halleloia ny teny taminareo foana zay ho avy ny fotoana revana tsy ahitantsika fampianarana tsy misy clé mazany tsony ho avy ny fotoana ho ny ten'Andriamanitra hitediavan'ny olona fampianarana fa tsy ahita intsony hatram'izay zay misy fotoana eto mampianatra de misy fotoana nareo voadona kely de tsy hijery an'io intsony aka de lisika tsy nanina raha tsy nijereny fa ny olana rehefa ao aorianao nareo de tsisy zavatra ohatr'izany intsony hoenareo fantatrareo ve zao ny zavatra mitranga fantatrareo ve aloha zany hoe am'izao tsika miteny zao any Canada ny pasteur rehetrarehetra de efa samborina daholo ny pasteur tsy azo atao intsony mitory teny any Canada ary zany raha mitady nareo raha mitady nareo de jerenareo fa tsy de ahita zavatra intsony nareo zao satria efa bloqué mitadiavy nareo zavatra mitranga ny Australie am'izao fotoana zao raha tsy mino zavatra teneninko nareo de tsy ho hitanao vetivety zany fa mitadiavatra ny anatin'izay rehetra afaka source afaka hitanao fefa betsaka ny zavatra izay fafana tsy hita tsony am'izao fotoana zao tsy ahatonga ny olona fa any Australie tompoko efa 3 andro 3 andro teo de efa nanomboka izany zavatra zany tsisy internet tapaka amina mbola tsy izy manontolo fa amina sehatra be deaibe maro efa tapaka zany mba mitadiavanareo nge ao amin'ny YouTube na any amin'ny Facebook mba tediavo ery avana raha ohatra ka 3 volana lasa nisy olona nitsangana ny grevy hoe zay tsy hanao vaksiny de mba jerevo nge am'izao fotoana zao raha mahita momba an'izany intsony nareo satria manino fafany tsy fantatra intsony reny olo reny am'izao aizany misy azy am'izao fotoana zao fa zay de miteny anareo izay de manara-baovao ary ny vaovao izay arahanay tompoko de tsy vaovao hitanareo amin'ny tele fa ny anay ny asa fitoriana zay ataonay ampitovinay amin'ny baiboly de mitrandraka izay koa zay mahatonga ana amin'ny teny anareo manao hoe miambena matiantoka isika raha nanaraka an'izay fotoana ela zay de avelantsika verimaina fotsiny reny amin'ny fotoana tsy ampoziny io za moa revitra nareo manaova provision andritra ny fotoana herinandro vitsivitsy tsy isy io
ary tadio rehefa tsy misy ny internet dia ho betsaka ny zavatra hikatso voalohany indrindra am'izany iny carte bancaire nareo fangalanareo vola iny dia hikatso ao iny. Za zany teteny anareo androany hainareo ny zavatra tokony atao raha ny teninareo an'izany ahako. Vidana ireny sakafo anaty vy ireny ambifotsy, anaty boîte de conserve ireny, manangona vary, raha manana an'ireny barika be ireny manangona rano aty andafy ianao tiako tenenina amin'io ary tsy misangisangy miteny anao zany zavatra rehetrarehetra zany. Alaivo ny vola anatin'ny comptenao dia angody fa tsy fantatrao anatin'ny fotoana tsy ampoizina tsisy nina mandeha eo za tetena anareo alao ny olona atoritory raha zay nitany fa mety, alao ny olona mbola variana anatina fitoriana zavatra hafa raha zay mbola hitany olona mety, fa raha manaraka ny atao fandaharan-dramoka izao anao dia zay nizaranao ny fahamarinana. Nomena antsika rehetrarehetra ny bagazy ahafahantsika miatrika ary ahafahantsika mitsenam-pifaliana izany zavatra any tsy mampitomany tsika le tsy mioneto mety hampalahelo ry any fa izany zavatra zany lalana mandeha makaiza lalana mandeha makany an'ilay fiavian'ny tompontsika eny amin'ny rahona lanitra. Mampalahelo hoe tsika avena dia tsy hoana de mba hita hoe tahiny tompo daholo ry any na ohatra eny e fa tadidio fa ny Inspito manambara akaiky ny fahazavana tsy maintsy misy zavatra lalovantsika an'izany. Jesosy mialohan'ny akarany teo amin'ny voninahitra ambony indrindra dia fantatsika ny zavatra nandalovan'ny 3 andro sy 3 alina. Alleloia. Mahereza matanja akaiky Jesosy ho avy ny mpampakatra atsika tokony hifalitsika zany fa tsy tokony akivy atsika. Mahereza dia tadidio tadidio ny anatrahatra ny zaraina taminareo ampitiavana tsy namidy taminareo zany tadidio zay teniko zay tsy namidy taminareo zany ary tsy nanaovana fidirana indroa intelo inefatra taminareo vao nizaraina taminareo fa nizaraina taminareo ampitiavana fiadiana fitaovam-piadiana daholo nizaraina taminareo teto tanatin'izay taona vitsivitsy zay. Efa tonga raha niteny tany am-boalohany manao hoe ankalazan'ny fahery-taona tsika amin'ny zoma raha mbola samy etontsika amin'izany fotoana izany. Ny zavatra lazaiko anao dia tsy zavatra afaka hery-taona vao mety hitrangy izany. Aza miresaka an'izany amin'ny pasterinareo kory fa hiteny ny pasterinareo hoe tsy marina izany tsisy an'izany aza mba aolokoloky ny olona amin'izany ny sainy fa izay mivady kosa dia miteny aminareo manao hoe sorsa sura ny anananay ary izay ny ambadimbadika any dia manana fifandraisana amina olona maro izay tsy ampoizinareo dia fantatray fa tsy maintsy ho tonga amin'izany zavatra izany, tsy fampitahorana izany fa fampitandremana. Ny marina ny manan-tsaina ho ny ten'Andriamanitra mahita ny loza ka mihery fa ny tsy manam-pahendrena kosa maninona mahita ny loza dia mandroso ihany dia tratra ny loza. Ianao tsy ho tratra ny loza. Alleloia. Ianao tsy ho tratra ny loza, ianao efa nampahafantarina, efa nampiomanina dia fantatrao ny tokony ataonao. Manaova provision, ataovy plein aloha ny tomobile mandritra ny raha mbola azonao atao zany rapitso. Tômôbila firy no atokantaninao ataovy plein raha misy ny fahafahana. Alaivo manaova fiandry ravim-bola aza miantehatra amin'ny zavatra elektrônika ianao hoe carte bancaire sy ny sisa sy ny sisa. Izany dia tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe atiako izay tia ary izay fatra-pitady dia ahita. Alleloia. Io no resahantsika voalohany. Andriamanitra zany ravana dia izao Andriamanitra tia ny olona rehetrarehetra. Andriamanitra tsy niteny tokoa hoe tiako izay tia fa izay tsy tia dia halako. Andriamanitra tia ny olona rehetrarehetra. Alleloia. Mpanota aza isika rehetrarehetra eto fitiavan'Andriamanitra kely tsy nahafantatsika tanatin'ny fahotantsika. Hitanao reny olona any amin'ny bara amin'izao fotoana izao reny olona mbola miaina anaty za tsy miteny intsony le olona le antikristy le voandresahako teo
misy olona mbola fatorany fahotana am'izao fotoana zao. Tian'Andriamanitra izy. Raha tsy tian'Andriamanitra tsika tsy nandefasana an'i Jesosy. Voaporofo fa izao tontolo zao mihitsy ny tian'Andriamanitra, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Tian'Andriamanitra. Fa raha ny ten'Andriamanitra hoe tiako zay ty aho, hitanao, misy tiana de misy tiana. Halleloia. Zany hoe efa tiana aloha tsika rehetrarehetra eo zany efa tiana. Na niza na iza tian'Andriamanitra, fa zay ty azy de misy fitiavany mihoatra. Halleloia. Tiany kokoa. Iza no tiany kokoa? Zay ty azy. Zany hoe raha tiantsika zany no tian'Andriamanitra kokoa, de maninona tsika, inona tokony ataontsika? Ny mity azy mihoatra noho ny hafa ihany koa. Tianao ve ianao tian'Andriamanitra noho olona noho ny olona? Tianao ve? De tsotra fotsiny zavatra teneniko anao. Tia avokoa Andriamanitra. Mety izy ianao hihoatra noho ny olona. Mety izy ianao hidepase ny olona na amin'ny toe-po, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha manao mpahanak 5 ny olona anatin'Andriamanitra, manaova ianao mpahanak 9, manaova ianao mpahanak 7, tsy bedy ianao na manao mpahanak 10 azy. Zao fa nantenenay ny ankizy efa anaty groupe ao zay miresaka. Ny ankizy ao de apresianay mivady ho tian'Andriamanitra bebe kokoa noho ny tiavanay azy. Halleloia. Apresianay tiava-Andriamanitra. Ary le appel rehefa avy eo aloha mety mbola tsy fantatra satria mbola mampivavaka ny ankizy rehefa aorinan'ny fotoana ohatr' izao de mety rapitso angambany raha nampavy ny aina fa tsy androany fa mety. De Andriamanitra tianao zany ny ho tian'Andriamanitra de tiavo mihoatra Andriamanitra. Zay de miteny ny ankizy foana. Arao Jesosy fa aza zay ny arahana. Halleloia. Raha zay ny arahanareo de zao. Raha sanatria zay mandeha mivily lalana de miara-mivily lalana aminay nareo. Halleloia. Zao fa nantenenay ny ankizy, raha sanatria tsy hisy mandrakizay anay zany. Na izana hivadika eo, hitanareo mibiloka ny fandehanay amin'ny fanomponan'Andriamanitra, to de miala eto. Tena aza manaraka anay ny antony. So de hoentinay any amin'ny lalana tsy izy nareo. Ary ho adina aminay koa ny rahanareo. Fa isika eto de manaraka an'izy, samy manaraka an'i Jesosy. Samy mikatsaka ny tsaratsara kokoa ahafahantsika mity an'Andriamanitra. Averinay aminareo foana fa ny fitiavan'Andriamanitra ny fototry ny zava-tsoa rehetra rehetra. Halleloia. Raha tian'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra ianao de be dia be zavatra ataon'Andriamanitra anao. Ataony anao daholo. Halleloia. Eritreretinao izay mivady io ry havana. Halleloia. Izay mivady io tsara fantatrareo fa raha ohatra zao eto amin'ny misy fotoana nareo mijery fandarana eto ka raha sendrasendra mba hitanareo ohatra hoe mahakasika anareo fotoana ny fitarihana fotoana atao mampionana ny fiderana ataonay eto, ny toriteny ataonay mivady, raha mba misy fotoana mahakasika anareo de mety misy fotoana nareo mety mieritreritra ahoana ary mba nahitana izy mivady an'izany. Raha ohatra ao nakasika anareo de zao ny havalinay anareo, ny nahitanay an'ireny ny ahitanay an'izao asa fitoriana izao
ny ahafahanay mantanteraka n'izao asa fitoriana zao tsara fantatsika mantsy fa ny asa kely zay mba ataony mivady reto de ohatry ny asana fiangonana ray manontolo zay tany fiangonana isany reto aloha olona be deaibe olona be deaibe no olona be deaibe no ao anaty fiangonana misy mpanompon'Andriamanitra maro de zay tam'izany mifampizara zarena ny asa za zao tam'izany indray mandeha isam-bolana na indroa isam-bolana raha be indrindra no mitory teny anaty fiangonana fa satria misy olona hafa koa eo mba manao de ndray mitory teny eny amy radio ohatr'izany zara misy asa zarena zany tarika fotoana mety indray mandeha isam-bolana na tsy fantatro ohatr'izany na zana no mampionona satria misy olona mifampizara fa zay mivadika eto fantatro tsara fa isan'andro tsisy fotoana tsy hitorianay teny eto ary eto amin'ity fandarantsika ty koa eny anivon'ny fiangonana koa misy olona mpampianatra misy mantsy zany tsy tory teny foana ny ilaina rehefa androsiny ara-panahy fa ilaina koa ny fianarana baiboly de voninahitra n'Andriamanitra tsy haiko ny fahitanareo azy za aloha mahita fa tsika eto manana mpampianatra baiboly tsy hitanareo mba ohatry ny tafiditra any ve le lesona rehefa mba manaraka fampianarana atao mampiononareo anareo zay efa nandray video ohatry mba voakasika any tsika rehefa mitarika fotoana izy na mba misy fifaliana tafiditra any antsika rehefa mitarika fiderana fa mitory teny mba resy lahatra ihany nareo ndraindray aiza moa ny ahafahana manao an'ireny de omenay anareo ny ahafahany manao an'ireny tsy nanana ninina zay fa ny taty am-pelantanana mivady de fitiavana an'Andriamanitra alleloia rehefa tia an'Andriamanitra ianao de tiany ary rehefa tiany ianao de ataony aminao zay mihoatra noho zay eritreretinao alleloia amen ny ten'Andriamanitra mahakasika an'izay amin'ny Samuela voalohany toko faharoa andininy fahatelopolo Andriamanitra zany tamy voalohany nandeha nanao tsenjery ohatry hoe nisy zavatra tian'Andriamanitra fotsiny andeha araka ny teniny nandeha amy lôzika an'Andriamanitra lôzika ny fahatanterahany teniny amy Samuela voalohany toko faharoa de zao ny ten'Andriamanitra andininy fahatelopolo ko izany nanaovany Jehovahandriamanitra ny Israely hoe efa voalazako toy fa ny taranako sy ny taranadrainao no andeha anatrehako mandrakizay fa ankehitriny kosa ho Jehova sanatria zany teto aloha de nisy olona disy fanantenana satria nandray tsodrano teny fikasana tam'izany hoe ny taranako sy ny taranadrainao de andeha anatrehako mandrakizay saingy zao nisy olona ndray tsy nitenenina an'izany mihitsy isika nisan'izany ka Andriamanitra riavana ny teny an'izany hoe ny taranadrainao ry andrenam-ponomerina sy ny taranakao de anatrehako mandrakariva iketo maditra no fivavahan'andrenam-ponomerina fa ny mpotsampy no niainan'ny akabetsahan'ny mpanjakatsika zany ny tolo malagasy de niaina tao anaty fanimpotsampy tao anaty sampy ary fantatritsika raha tsika malala zany fa soa ihany ho atsika alleloia misaotra anareo mampapahirizana fa ozy izy Andriamanitra niova hevitra Andriamanitra sanatria zany tsy misy mandeha am'izany fotsiny hoe tonga de mandeha tsenjery ohatry zany fotsiny ozy Andriamanitra manomboka izao finaritra nge Andriamanitra alleloia ozy Andriamanitra tsy misy an'izany ndray ahoana rozy izy tsika ozy Andriamanitra nanao hoe sanatria amiko zany fa zay manome voninahitra no omeko voninahitra ary zay manamavo aho no afa-baraka teo zany de nisy lalana misokatra ho an'ny olona tsy de makaiza olona tsy nahazo teny fikasana olona tsy nahazo fampanantenana hoe ny taranadraino ianao de anatrehako mandrakariva tsy nahazo an'izany olona tety ivelan'ny kanja tsy mpilalao teo ambony kanja fa olona tety ivelan'ny kanja alleloia no nitenenina hoe sanatria tsy misy mandeha am'izany fotsiny hoe mandeha gona ohatry zany hoe efa ny taranadrainao
de anao zany a pastera de ny zanakao a pastera de ny azavikenao pastera de nareo menakavy ihany ny mpisorona. Soa ihany fa ratsy zany de koto maditra mandrak'izay ny andriamantsika koto maditra na izavy nareo malala andriambodilova izavy reny karazana anarana toandriamantsy a anaran'ny andriamanitra kely ny malagasy daholo reny sampin'andriambodilova zany nalaza tany Madagasikara ny sampy kely ny koto maditra sy ry Rafosy Rangita izavy areo zay malala tsy fantatro fa ozy ny ten'andriamanitra hoe raha misy kosa manome voninahitra ana de hoeko voninahitra. Alleloia. Io zany isy lalana nisokatra ny lalana ho an'izay olona tena ivelan-kanja fa tia an'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra tonga de tafiditra ary afaka malala koa tonga de tafiditra nisokatra am'izay teo ny fifaninanana tsisy jerena taranak'izana iza tsony tsisy fijerena tetiarana tsony hoe taranaky Davida de taranaky anina reto ihany no izy ty ihany no izy natinono zany fa nisy fifaninanana nisokatra afaka nisoratra anarana am'izay ny rehetrarehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny igoka iaina ny fitiavan'Andriamanitra de zay olona rehetra vonina ame voninahitra an'Andriamanitra zany hoe verina am'le teny teo izay tia an'Andriamanitra tianao no tian'Andriamanitra tianao no natombo amin'ny fitiavan'Andriamanitra de tiavo mihoatra Andriamanitra. Alleloia. Zay tiako zay tia ary zay fatrapitady aho de ahita fatrapitady zany a de zao tena mitady fatrapitady zany a ohatrany hoe sady mitady tena mitady a no mitady foana fatrapitady zany hoe tena fatrapitady tena mitady an'iny foana ianao mitady an'iny mety mandra-pahita an'iny ianao mitady an'iny na efa hitanao koa aza de mbola tediavinao. Alleloia. Tediavinao latsinainy tediavinao talata tediavinao larobia tediavinao lakamisy tediavinao zoma tediavinao sabata tediavinao lahady fatrapitady zay fatrapitady a de ahitana Andriamanitra tsy hitan'izay olona mitaditady mijerijery tsy hita am'izany Andriamanitra kely malaza Andriamanitra indrindra am-polomerina. Alleluia. Zay fatrapitady te ahita an'Andriamanitra ve ianao aza mitaditady fotsiny aza manao tsidipahitra aza mijerijery manao tazan-davitra fa tsy ahita an'Andriamanitra am'izany raha maso lavitra no ampiasainao hijerenao ny voninahitr'Andriamanitra de tsy ahita an'izany ianao na ny sombintsominy aza tsy hitanao mety ho diso hevitra azy ianao avery lavitra izany ny olona tonga manantona tady an'Andriamanitra ianao hoe mijery amin'ny maso lavitra zomenao tsy ve mba Andriamanitra ohatrany baba. Alleluia. Amen. Mankasitraka ny nataonsinao lanina anabaviko. Alleluia. Tahiny tompo de ina zavatra nitranga ry havana raha maso lavitra nanaovanao tazan-davitra tsy hitanao Andriamanitra tsy hitanao izy le zazakely anankiray dada hoahay ny roplanina to kely vititiny kely ny roplanina ry dada izy dadany angeziny anaka io ary lesy kely vititiny keliko takonako amin'ny tanana de tsy hitako tsony de io ndrefa hitako kely zany raha roplanina iny very dada de mazaka olona de netiny dadany teny amin'ny aéroport am'izay izy de jereny dadany ireo ny roplanina hitanao ny tele hoay to ngeza be be zao ny roplanina tao misy faravara ny pneu-ny aza ngeda be misy ary tsy hitako mihitsy endry dada tamin'izy nandeha tery ve misy varavara kely
fotsifotsy kely fotsiny hitako teny ambany teny. Andriamanitra ohatry mitohitohy amin'ny roaplaninaina raha ataonao tazan-davitra io kely ny fahitanao an'io. Raha ataonao tsidipahatra io ohatry ny tsy miasa ny fahitanao an'io. Fa raha tena tianao ny hita ny ahalehibe an'Andriamanitra, raha tena tianao ny hita ny fahatsaran'Andriamanitra dia manan-kekezana azy, dia tediavo izy, dia akekezo izy. Halleloia. Zay ravana mahita na olona tena hoe tsy fantatro, na olona amina rivorivo ny amanalinaliny hifanatrika aminay, dia ireo olo ireo hiteny ny faharatsian'Andriamanitra, fa zay hiteny ny fahatsaran'Andriamanitra. Halleloia. Vonina hoy izy rehefa nanao skotana hoe vonina mandrakariva. Halleloia. Tsy hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra raha ataonao tazan-davitra. Tsy hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra ry havako raha avy lavitra ianao no mitazana azy. Fa ahitanao ny fahalehibeazany sy fahatsarany dia tongava mihitsy ianao eo aminy. Halleloia. Tongava mihitsy ianao eo aminy. Amen. Eo ny afaka ahitanao, eo aminy miditra eo amin'ny fanatrehany, eo ny hanomboka ahitanao an'izany fahasambarana manana azy. Fa za tena miteny anao fa fahasambarana no mivavaka. Raha misy aminao hatramin'izay mbola nanao tazan-davitra, midira lalina, midira lalina. Fa zay ravana, raha mbola misy lalin-dalina kokoa azo hidirana miaraka amin'Andriamanitra dia hidirana izany. Halleloia. Dia ho katsahanay, dia toy fatrapotady foana zay. Zay fatrapotady zany Jakoba zany ravana rehefa nanomboka nivavaka. Any amin'ny Genesisy any zany teny zany, any amin'ny Genesisy 12:30 any, dia efa nanomboka nanao alim-bavaka Davida. Dia azo antoka fa raha vao nanomboka nivavaka izy aloha mbola tsisy ninona hitany teo. Genesisy 12:30 fafakiko mihitsy zany. Genesisy 12:30 mafana ery zany fotry zany. Genesisy 12:30 2:17. Ary Jakoba re sisa no nitoetra teo, ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazavany ratsin'ny andro. Ambara-pahoviana marapatonga ny 2 minitra ve, marapatonga ny 10 minitra ve, ambara-pahazava ratsin'ny andro. Ambara-pahazava ratsin'ny andro zany ora maromaro. Inona ataon'ny Jakoba teo? Nitolona mivavaka. Rehefa nanomboka nivavaka Jakoba ry havana, izy rery lony teo. Tsy teo intsony ny vady aman-janany ary tsisy nizaniza teo, fa niteny rery teo Jakoba. Dia Jakoba rery sisa no nitoetra teo. Fa misy point virgule io mbola ora maromaro ny tao aorianan'io. Tsy nivavaka vonandroalika izy dia nisy olona nitolona taminy, nisy anjely nitolona taminy, tsia nitady aloha izy. Nivavaka naharitra izy. Mety nanomboka tamin'ny 9 alina izy nanomboka nivavaka teo. Io lehilahy io, ilay nitolona taminy, io anjely io, raha nanomboka nivavaka izy tamin'ny 9 alina, mety tany amin'ny tamin'ny 2 maraina tany io fa nanomboka tonga teo. Dia notolominy teo tambavaka, nitolona mbavaka ambara-pahazava ratsin'ny andro, ary na dia efa nazava aza ny andro dia tsy naharesy any Jakoba io lehilahy io. Satria maninona? Tsy nahaleo doika azy. Nangataka foana izy, nitady foana izy, nosarangotiny teo, tsy navelany teo. Efa nitendreny mihitsy ny fotopehany, dia nivika mihitsy ny fotopehany teo am-pivavahana teo. Raha mbola nitolona taminy, ary nangataka taminy ilay anjely ny tena avelao andeha, efa mazava ratsy ny andro. Fa hoy Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Halleloia. Tsy avelako ianao. Tsy avelako ianao. Avelao aho andeha, tsy avelako ianao. Tolominy tamin'ny vavaka, tazoniny tamin'ny vavaka. Halleloia. Fa nijanona ihany koa ilay anjely. Nijanona satria izao misy olona fatrapotady eto ry havana. Ny mahatonga anao mbola tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tsy mbola fatrapotady an'Andriamanitra ianao. Mijerijery sy nitsapatsapa fotsiny ianao.
misy lehilahy ngeravana any amin'ny efa nitolika any moa izy ty taloha. Misy lehilahy amin'ny asana apôstôly ho tsarovatsika manokana ty lehilahy ty androany. Amin'ny asana apôstôly misy lehilahy anankiray nandeha lavitra be mihitsy izy. Asany apôstôly toko valo to de fantatro nga mantiako lazaina de mahasoratra voalohany an'izay de ahitoko manokana. Asany apôstôly toko favalo izy ary no resahako eto ry havana, izy ary no resahako eto ry havana. Asany apôstôly toko favalo de ny am'ilay tsisy nanoratra ilay tandapa Etiopiana. Ilay tandapa Etiopiana izay nandeha izy ho any Erika, saotrany Erika Sitojo. Alleloia. Amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Andininy fito amby roapolo de nitsangana izy andininy fito amby roapolo. Ary isy anjely tompo laza tamin'ny Filipo hoe mitsangana ka mandehana maina atsimo any amin'ny lalana midina makany Gaza ianao fa de hevitra izany. De nitsangana izy ka lasaka indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy mpanjaka vaviny Etiopia sady mpitahiriny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Ary nozy izy ka mipetraka tao anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaiah-paminany. Ity lehilahy ty mbola tsy nahita olona nandeha lavitra ohatran'ireo atao amin'ny baiboly nandeha hitady an'Andriamanitra. Io lehilahy io hafa firenena Etiopiana, teny Etiopiana, Etiopia am'izao tsika amin'ny teny zao mihitsy. De nanino lehilahy io? Nandeha nakany Jerosalema ry havana. Nandeha nakany Jerosalema. Raha jerenao 4,000 kilometatra miala any Etiopia Jerosalema, 4,000 kilometatra. Mandeha kalesy. Soavaly no mitondra azy, soavaly tsy mandeha mafy zany fa tsy maintsy mandeha miadana satria lavitra zany lalana zany. 4,000 kilometatra. Nandritra raha mandeha normal zany olo zany maka aina kely fotsiny raha mahavita 300 kilometatra isan'andro de 130 andro izy nandeha foana ary 5,700 ora namitany an'izany lalana izany. Riavana. Iza no navita ohatr'izany? Raha andeha haka vola be, raha andeha haka hoe misy volamena be ary andao alaina fa any amin'ny 4,000 kilometatra mety mbola mitady hevitra ny tena ohatrany tsy te mazoto ary zay ohatrany nefa andao ka volamena be. Misy olona be dia be mihitsy no tadidiko zay tany mbola bakany am-piangonana de niteny ny filazam-baovao izy cyclone hiditra rapitso de tonga tao am-piangonana de somary nanomboka nandrivondrivotra tokoa ro ny andro maraina, nandrivondrivotra mbola tsisy ninona zay andeha mivavaka ihany. Zay ravana malala misy fotoana ary misy cyclone de zay tandrony nitory-teny eny amin'ny Laoty eny amin'ny Natorova eny ny toetrana fitoriteny toa ny rivotra tena miozongozona mihitsy ny tômôbily fa tsy ariavana alao toriana ny tenin'Andriamanitra na cyclone raha mbola afaka mandeha anao ataovy ny asan'Andriamanitra. Fa tamin'izay nangady ady ny fiangonana be dia be ny olona tsy tonga satria hisy cyclone zay moa tonga tsy hoe noho ny fananana tômôbila fa na tsisy tômôbily ary zay nandeha satria zao cyclone veravana efa tonga ty Andriamanitra koa mbola tsy ho hitantsika. Angady ady ny fiangonana fa zatra nahampiomehy tamin'izay nahampalahelo ny olona tsy tonga fa hatramin'ny teo tamin'ny folo maraina teo any nisy rivodrivotra ohatrany hafa niposaka be masoandro tsy tafiditra tao Antananarivo ilay cyclone tadidiko mihitsy tamin'ny tsy tafiditra tao asa na nandeha ny vilalina zay tsy tafiditra tao Antananarivo ilay cyclone nahazava ny andro mipoaka ny an'andro tena nandeha ara-dalàna ny fiainana. Ny olona vao maharesy isy cyclone de tsy tonga fa ity lehilahy ity indray raha 4,000 kilometatra zany mandalo firenena firy ianao iova ny toetr'andro
tam'izao mbola tsisy mpijery météo tsisy kalesy sy sovaly de provision tao aminy fa ny ampinina ny ampy etaeta sy fitiavana an'Andriamanitra ny ampy ary zay ny tena zavatra ngezabe nomban'Andriamanitra ny dian'izany tandapa etiopiana zany nomban'Andriamanitra satria maninona satria fatrapitady azy satria tena tia azy halleloia na ny diany azy 4000 kilometra tsy mipitika amin'ny pneu an'ny kalesiny tsy maty an-dalana ny sovaliny izy tsy maty mosary avy eritreretinao ny atetan'ity laty efa avy mivavaka tao Jerosalema izy de mbola ninona mbola nijanona anankinankely de namaky baiboly namaky teny tao amin'ny Isaia ary tsy vitan'izany fa tena nanontany an'ny Ipetera azafady Filipo hoe ampianary baiboly hitanao tsy mety afa-po fa mbola nangetahita foana kadô voalohany azony vita batisy izy halleloia raha vakinao ny tantara vita batisy zany lehilahy zany mitady rano zareo de laza izy natao batisy nareo zay mbola tsy vita batisy reo mialohan'ny hiviany Jesosy manaova batisy amin'ny rano nareo manaova batisy amin'ny fibebahana ianareo fa zay misy atao batisa anao vonjena na tsy eto aminay nareo ny atao teneno ny pasterinareo ataovy batisan'ny rano zay hoe batisan'ny rano le tahaka natao tamin'i Jesosy batisan'ny fibebahana mila atao io mialohan'ny hiviany Jesosy halleloia tiako zay tia ary zay fatrapitady de ahita tsy fantatry ny olona ao ambadiky ny fitadiavan'Andriamanitra ry havana fa misy zava-miafinao de io zavatra iazakazahan'ny olona rehetrarehetra hitanao ny olona mandà an'Andriamanitra de mitady inona mitady voly voninahitra rena de tsy tiany olona mihitsy zanao amin'ny fivavahany zany satria ohatry ny hoe tsisy an'izany ao de lasa ny olona mitady an'izany mahavita mifanaraka amin'ny Satana mihitsy ahazo an'izany fa diso hevitra ny olona fa raha tian'Andriamanitra ianao fatrapitady an'Andriamanitra de zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny 1:20 ato ampoka anie ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza sy ny fahamarinana halleloia raha te hanana ny ampy ndao hivavaka ianao miady amin'ny fiainana lava miady amin'ny fahatrana ndao hivavaka fa tsy mampahantra ny fivavahana tena teneniko anao zany ary rehareako zany fa tsy mampahantra ny fivavahana raha mampahantra fivavahana io efa teny ambany metro zay tanaty metro zay no nitory teny hitanao ry havana malala sao de mba misy trano azo ipetrahanay ihany fa tianareo Jesosy na misy andreny kiraro tsy anaovany reny tsony azo dia tsy hitany mpanompon'Andriamanitra ady asiana satroka kely mba asiana fanohanana tsy ry havana efa saika lasa 4 efa 4 ny haja mihitsy no ny anatra ny tian'Andriamanitra halleloia nampianarin'Andriamanitra ny ty de nanana hitady azy foana aika tao anatiny tao rehefa nosokafana ny tranon'Andriamanitra niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nahita zavatra tsy fahita ny arena mety efa hitantsika ihany ny arena mety efa nilalovanao ihany angamba zany hoe arena ve efa hitako zany zao ry havana za koa efa mba nahita arena za taloha teneniko anao fa za taloha nilalao vola tena nilalao vola ary ny aina tao anatin'izany hoe mba nandalo an'izany hoe
fananan-karena fa rehefa nydiniako ry havana tsy nanana ninina tamin'izany ke rehefa mividy tôbily zany zay taloha tsy de manano sarotra zany mividy zavatra maro mbola mpifamofo zay sy mampionona efa nividianay daholo na trano na fiara na tany tamin'izany ny aina tao anatin'izany hoe filalaovana an'izany hoe ohatry ny ahoana izany milalao vola sy harena fa tsy ry havana malala rehefa tonga tao amin'i Jesosy dia nahita hoe ianao ny tena harena miavaka Jesosy. Ny harena misy samy manana ny azy fa ao amin'i Jesosy amin'Andriamanitra sady harena ny voninahitra. Ny mpanafika banky nge ry havana mba manana harena fa tsy manam-boninahitra ireny, tsy mitafy voninahitra ireny, miafina manana ihany fa miafina, manana ihany fa nanan'olona alahelo fa ny ao amin'Andriamanitra harena mateza sady fahamarinana, harena mateza sady fahamarinana. Izany zavatra izany tsy hitanao zany raha tsy ao amin'i Jesosy. Hoy ny tena Andriamanitra dia ny 7 ny vokatro dia tsara noho ny volamena. Eny noho ny tena volamena aza. Ny tena volamena tsy haiko firy itsy amin'ny mpanefa eto mba fantatro hoe 24 carats angamba ny volamena ambony karazana indrindra sa mety mbola misy ambony 24 carats ry havana malala za tsy mpanefy fa izy Andriamanitra hoe avoainy 24 carats anao fa za manana mbola tsara noho izany. Ary ny fitombon'ny hare kosa ny ten'Andriamanitra dia maninona mihoatra noho ny volafotsy voafantana. Alleloia. Amin'ny aleha amin'ny fahamarinana no izorako dia ao amin'ny lalan'ny fitsarana marina mba hampandovako harena izay tia sy hameloko ny firaketana, izay tia. Raha tian'Andriamanitra ianao dia omenanao izany rehetrarehetra. Raha tian'Andriamanitra ianao dia ataony mandova harena ianao sady hofenony ny firaketanao. Rehefa mivavaka isika dia tsisy mampatahotra antsika. Rehefa mivavaka isika tsy avelan'Andriamanitra mangatakatana izany isika. Mamenatra an'Andriamanitra ny mahita olona. Za dia izao foana mba teneniko ny olona mba atao any ara-bola rahalahy fa tena hanokatra fiangonana dia izao foana ny fanontena mipetraka amiko hoe izany hoe Andriamanitra izany mahatra, hoe Andriamanitra izany te hanokatra fiangonana dia ilay olona ilay ase manokatra fiangonana tsy omeny ninina. Hoe misy patron manan-karena be mihitsy zany, société ngeza be mihitsy ny asanao dia andehanao mission ianao dia tsy manana anona tôbily entina mandeha, tsy manana nefa dia olana mba hampio reto fangamy patron nareo tsy mba meo gasoil reto mba andehanana amin'ilay tôbily andeha anaovana mission, fangamy patron nareo tsy namhoe tsy manome an'izany izy. Nefa patron manan-karena be hoe tsy tia moa zany, tsy manome an'izany izy. Mbola tsy nahita an'izany ianao, tsy nahita an'izany ianao. Ny ao amin'ny toeram-piasanay anisan'ny olona manan-karena be eto Frantsa ny patron anay ary société ngeza be fanta-daza maneran-tany fa izy sarotiny izy tena hoe mila tena hoe menao laza tsara ny orinasanao. Tômôbila vaovao daholo ny ao miasa, entinao tonga dia tômôbila vaovao dia
ianao tonga de misy zavatra voajerena ianao de fantatry ny olona hoe ianao io, halleloia. De zay rehetra ilainao atomombana ny asan'io asa io tsy afa-baraka ny sosité de ataony. Halleloia. Ko Andriamanitra firavana de ambaka an'izany. De ianao firavana nokatra fiangonana no asan'Andriamanitra de anao SOS aman'olona ampio re tompo fa tena tsy ampian'Andriamanitra mihitsy fa mba ampio zay mba hanampian'Andriamanitra. Andriamanitra ravana manana zay ravana anakarazany fahatelo taona tsika te. Fa zay ravana zay vitanay ny teny fanevantsika eto amin'ny Aki radio de zao mandehana am'izao herinao zao. Io herinao io ny andehananao. Fa io nefa io herinao io tsy herinao tsony fa herin'Andriamanitra de Andriamanitra no manohana anao. Azalaina baraka zany Andriamanitra rehefa ianao mpanompon'Andriamanitra de mangataka isaky ny vazamoditra isaky ny tokantranon'olona. Fa miangavy re tompo fa tetenanao any. Tsy ry havana. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao aza mety ameny olona hoe nono nareo ao fa tsy maninona fa omena kely nareo fa mitany Andriamanitra halleloia. Ary etiko hanafarana anao am'ty androany ty amara-paharinaranatsika azy any am'le andininy fa 3:30 hatramin'ny 5:30. Izay manao hoe mino anatra ka endre fa aza mandà sambatra zay olona mihaino ka miaro toro mandrakariva eo ambavahadiko halleloia. Tsy mate antoka ianao io. Tsy mate antoka ianao miaro toro lava io ravana. Tsy mate antoka ianao miaro toro lava io a. Za ty tena teneniko anao fa za tsy mate antoka. Za eto isan'andro io tsy mate antoka. Ekeko fa misy fotoana ravana rehefa mandeha ka za tsy lasa efa tsy de mahavita mitondra tôbila io mandeha long trajet be satria te atory be mihitsy masoko indrindra za mandeha rery de lasa tsy maintsy misotro kafe kely. Za nefa tsy de misotro kafe. Any ahitako an'izy hoe tena za nefa tiako mitondra tôbila fa tena misy fotoana te atory fa tsy mate antoka. Any amin'ny torimaso any ohatra ny somary tratra kely fa za tsy mate antoka. Ny ten'Andriamanitra hoe sambatra zay olona mihaino ka miaro toro mandrakariva ambavahadiko ary miandry eo amin'ny tolambaravarana. Iza miandry eo tolambaravaranaandriamanitra? Sika miandry eo. Iny ataontsika eo miandry an'Andriamanitra tsika. Ny olona eo tolambaravarana zany olona efa eo ambaravarana. Sokaka kely fotsiny ny varavarana de fa ianao no hitany. Tanila kely fotsiny ny varavarana de fa hitanao ny voninahitra. Ary vao misokatra ny varavaran'Andriamanitra de mivoaka eo amin'ny fahasoavany rehetrarehetra ianao no mandray anjara voalohany amin'izany. Mijoroa foana e. Aza-kivy miaro tory mandrakariva ambavahadin'Andriamanitra. Aza reraka miandry eo amin'ny tolambaravarana. Fa zay mahita ozy ny ten'Andriamanitra de mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'ny Jehovah. Te hahazo fiainana ve ianao? Te hahita fiainana ve ianao? Misy olona eto aman-taonany tsy nihanana an'izany fiainana izany, fijaliana, fahoriana, ranomaso fahoriana sy alahelo. Ny fanafodinao androany tsy hainao hanateran'olona vola. Fa misy namako mpoloka tena igagany zany fa naterany vola amin'ny sakoshiny ny vady aman-janany rehefa avy niloka izy ny alina. Fa ny vady aman-janany ny teny fa tsy mahafaly azy zany. Tsy ny vola ihany ravana. Vola zao mahaory anao de enao mieritreritra fa vola no mahatonga fifaliana aminao. Fa raha hitanao mitobaka io vola io fa hitanao fa izy zavatra banga ihany eo amin'ny fiainanao. Jesosy no mameno an'io banga io. Halleloia. De tavandriamanitra fa raha mahita azy ianao de hita fiainana. De ataontsika ty raha mahafinaritra be ty manao hoe Jesosy tsisy atakaliko anao e. Tsy hitako ny harena, hitako ny zava-mamirapiratra fa zao ny zavatra tena mahavariana Jesosy de tena tsy mahita ohatranao tsy misy atakaliko anao Tsika zany zany voninahitr'Andriamanitra de za matoky fa androany anao tahaka an'ireto olona ireto isika. Hoe tady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra.
hoe tian'Andriamanitra fa raha tian'Andriamanitra ianao de tia ary afatra fitadiaza ianao de ahita azy ary raha mahita azy ianao de mahita fiainana fa tsy fiainana ihany ny fiainana eto an-tany ny fiainana mandrakizay alleloia ary fiainana mandrakizay mandra-pahatonga ho any de eto ianao mbola miaina finaritra hotahiny tompony itsika tsirairay avy de fiadanany tompony aminao amitsika rehetrarehetra zay ataontsika zany irana mahafinaritra tsy TDL aloha ny loantsika androany fa akoatran'ny TDL de hotahiny tompony meno finaritra isika rehetrarehetra alleluia amen Vitezare ianao ianao iano ny fifonako kazilaozanao mihodinaona de tsy mendrikana fonjeo famitala aza de nifatezeranano hananaranao ai aukaba uang famindrapuna tawana tiaisinanu na panadia kanefativa isineti anazawai nefati kutapanau tupofa inuminu nanzuwa iyakude natuka tuana sangianiza vaurikwizawiza izotuni lumilai uwaitesu uwaiza muwavu tsika rehetra iteny hoe tsy jesosy tsy arena no meko anao tsy volamena ihany ko fa ny tenako hoe Jesosy ny arena miavaka amen arena miavaka rasainami safidy ade tsy miambahambatrany itafiko Jesosy panafaka loantsika rehetra iarahira hoe tsy Jesosy tsy arena no meko anao androany atolory ny tenanao an'Andriamanitra de ho hita ny karakarana ny fiainanao io Tina
raha tsika vavaka ravany zany iry zany a sy zany toriteny zany mety aminao ve ravana raha samy vavaky tsika amin'ity androany ity dia hiteny manao hoe Jesosy a efa hitanay tokoa no mamirapiratra fa mbola hafa ianao mbola miavaka ianao Jesosy a mety misy olona mety afaka hiteny hoe fa nahita fiainana fa za teteny aminao androany teteny aminao androany fa raha mbola tsy Jesosy nihitanao mbola tsy nahita fiainana ianao no tsy hitady an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra fa tena raha Andriamanitra nihitanao dia hitanao ny fiainana ary tsy te hialo intsony ianao mandrakizay mampirenana rehetrarehetra androany akaiky ny farany aza miadi-saina intsony ianao ny amin'ity fiainana ity vonjeo ny fanahinao raha miditra ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao tsy handehandevo tena akory ianao fa ny fiainanao sady ho tafavoaka eto amin'ity fiainana ity ianao ange ho voavonjy aza dininao zany inona ny mbola andrasanao miandrinona antsika eto amin'ity tany ity ry havana afaka fotoana fohy tsy hisy afinaritra ny olona ntsony ity fiainana ity ireo olona mankafy fiainana eto amin'izao tontolo izao reo ho leo an'ity fiainana eto amin'ity zao tontolo izao satria tsisy fahafahana tsisy fiainana ntsony afaka fotoana fohy inona ny tsy anarotaatsika ndao hitady an'Andriamanitra isika tianao Jesosy maherezy ianao ivavaka tsika amin'izao fotoana izao misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotranao satria tena nitahinao ny fotoana tena nitahinao ny fotoana Jesosy ary dia indreto izay Jesosy tafavoreto amin'izao fotoana an'io izao tafavoreto miaraka ao anatin'ny fotoana mamy tahaka izao dia ny fotoana izay rahana aminao eto Jesosy dia indreto izay Jesosy mbola vonina androso hatrany ame voninahitra anaranao Jehovah-Andriamanitra dia tahio Jesosy reto olona reto ampahitao fiainana Jehovah-Andriamanitra ampahitao fiainana reto olona reto apetsaka ny mbola tsy nahitan'izany betsaka ny olona eto miaina ao anatin'ny 5 taona fa tsy hisy afa-tsy fijaliana tsy nisy afa-tsy fahoriana misy efa 10 taona ny maro tsy mbola nahita hoe inona re zany fiainana mahafinaritra izany ampahitao anao reo Jehovah-Andriamanitra ampahitao anao reo Jehovah-Andriamanitra ampifany anao amin'ny lalanao reo Jesosy dia hiditra amin'izany hoe fiarahana aminao dia ianao ny fanainao masina mpianatra azy tianao fa raha tianao zay dia tianao ary raha fatrapitady anao zay dia hitanao ary atao fatrapitady anao zay manomboka eto saotra Jehovah-Andriamanitra dia vozy Satana fahatrambranao tsy afaka hitsaingo ka anaty litera ray fotsiny aza tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa zay vona fahafiretra androany dia amoa avy zato eny avokoa any am-pony olona tsirairay avy saotra Jesosy dia ho tahinao ny fotoananay raha mipitso ny afaka pitsonay ny afaka herinandronay ny afaka ray volanay sy ny herintaonanay apetraka ampilatananao zany ho tahinao ane izao fandarana izao ho tahinao ane izao fiarahana izao voninahitra dia ho anao rery Halleluja amen ivavaka tsika amin'izao fotoana izao hoan'ny firenena ka andao ampandrotsika ena nabavitsika $100 ivavaka ho an'ny firenena tay tompona nabavy $100 Tainy tompo pastera dia tainy tompo antsika rehetrarehetra zay nagnaraka sy ny eno mivavaka fiambelana dia mbola hiarivavaka antsika amin'izao fotoana izao ry René Malala azy dia tsara indrindra saotra mideranao zay satria nanatrika anay teto ianao Andriamanitra nomezanao teny soa mafaly Jesosy nampitondranao mpanomponao tamin'ity androany ty Jesosy malalo tsy hainay tsy saotranao izany teny mamy zay nampitondranao izany mpanomponao izany Jesosy malalo androany Jesosy malalo apetraka eo am-pelatananao Jesosy zay rehetrarehetra ny eny teto Jesosy malalo fa tena hoe hitady ianao fo rehetra Jesosy tsy mivava fona fa tena hoe anakaiky ianao
hitady ianao Jesosy mahalala satria fantatra Jesosy aminao irery ihany misy harena tsara indrindra, aminao irery ihany Jesosy misy fiainana mandrakizay Jesosy anao anay andresy lahatra zay rehetrarehetra iry Jesosy mba tena hoe tovariana amin'izao fotoana izao amin'ny farany izao Jesosy mba tena hoe hikatsika ny harenao aminao Andriamanitra malalo, misaotra fitiavanao, misaotra fiarovanao Jesosy ary amin'izao fotoana izao tondra ny fotoana izay hitondrantsika mba afaka firenena Jesosy tsy miafina aminao, tsy misy zavatra tsy hitanao Andriamanitra amin'izany firenena izany Jesosy. Eto Jesosy tena mangataka rehefa midrampo avy aminao, famelan-keloka avy aminao Jesosy hirotsika amin'izany firenena izany, mangataka ny indrindra fonao Jesosy tena hoe hijery amin'izany firenena izany Jesosy. Amin'izao fotoana izao hoentiko eto anatrehanao Jesosy izany firenena izany, amin'izao fotoana izao tena betsaka ny mpino Jesosy, betsaka ny kristiany ao anatin'izany fiangonana izany, ao anatin'izany Madagasikara izany, fa nefa Jesosy kristianina mivava fo fa nefa mifody manalavitra anao amin'izao fotoana izao Jesosy. Anao anay hikasika izy ireo Jesosy satria dia aminao irery ihany misy fiainana Jesosy, nefa betsaka ny tsy manana izany, betsaka ny tsy manana izany fiadanana izany eo amin'izany firenena izany Jesosy malalo. Androany Jesosy malalo mingatahaka eto anatrehanao Jesosy, anao any hamoa ny mpino rehetra Jesosy mba tena ho hitory ny famarinana sy ny fitiavana anao Jesosy satria dia amin'izany efa mahita fiainana Jesosy anao any hamoa izy ireo amin'ny toromasompanay Jesosy mba tena ho hijangana rehetra Jesosy malala ho fanompona anao Jesosy ary anao any Jesosy andresy lahatra izy ireo izay mbola tsy aminao Jesosy, mbola manompo samby, mbola manompo zavatra izay tsy dikany Andriamanitra madinika Andriamanitra anao any Jesosy no andresy lahatra Jesosy, andresy lahatra izy ireo mba tena hoe hitotika aminao irery ihany, mba tena hoe hanompo anao fitiavana Jesosy ary amin'izao fotoana izao Jesosy malalo petraka eo am-pelantananao Jesosy ho an'izay sahirana izay ireo tsy zareo any salama Jesosy, anao any hamangy izy ireo indrindra Jesosy, hanasitrana izy ireo, hanasitrana ny ara-panainy izy ireo Jesosy satria ny teninao milaza hoe indro ny tananao Jesosy tsy fofa mahavonjy, anao any angataka Jesosy kasika ny fon'izy ireo mba ho sitrana ary andre zavatra ho an'izay tsisy zavako hoanina Andriamanitra dia petraka am-pelantananao Jesosy izany firenena izany, hitanao Jesosy ny zavatra rehetra izay ady lalofina izany firenena izany, fa ianao Andriamanitra tompony teny farany ary misy matoky izay Jesosy hoe ianao manova ny olona rehetra amin'izany firenena izany dia apetraka am-pelantananao izany vavaka izany Jesosy misaotra Jesosy raha navako ny tondra izany firenena izany Jesosy ary apetraka am-pelantananao koa izay rehetrarehetra raha hisaraka eto Jesosy rehewa ny hisaraka fa mangataka ny fanatrehanao Jesosy ny homba ny rehetrarehetra ao ny andeha hiasa, ao ny andeha hitory Jesosy anao any taridalana sy anome toromaso ny rehetrarehetra Jesosy apetraka am-pelantananao izany vavaka izany, misaotra Andriamanitra, misaotra fanahy masina. Alleluia, amen. Alleluia, akasitraka be deaibe andranambavitsika sondolata anatin'izany vavaka firenena mahafinaritra dia mahafinaritra izany dia tapitra koa ny fandarantsika raha mbola sy tonga amin'irao lanitra Jesosy dia honeto ndraintsika raha-pitso tahaka izao mora mbola misy koa ny connexion dia raha ohatra nefa ny tsisy tsony zany na tonga Jesosy dia atao eny amin'irao lanitra tsika nanao fotoana dia mirenana tsara aza miova Andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy. Ny fiarahanao aminao eto ny tapitra fa mbola afaka misy koa zany fifandraisantsika izany dia afaka mihaino ny onjam-peo akira-radio anao www.andravokaizo.com afahanao mihaino ny onjam-peo akira-radio mandeha andro aman'alina toteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 maraina vitsy amin'ny 7 maraina averinao zao fandaran'izao mbola tsy naheno tsara ianao teo amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 ariva koa dia misy toriteny hafa ihany koa dia nira moa lahatra mampionona hoe nira izay melontsika tainy tompo mahireza sotranao na hatrany hatramin'ny farany voninahitra dia averintsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia, amen. Mahireza daholo ary.